Finaritra mifankahita amintsika indray ary faly manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy manapaka ny apotsika rehetra any amin'ny alalan'ity fifankahitantsika atao anatin'ity pejy ity. Tonoina amintsika rehetra ny fahasoavany sy ny famindrapony. Araky ny hitantsika eo amin'ny lohahevitra dia resaka toe-javatra anankiray izay miseho sy mitranga amin'izao vanim-potoana mifanandrify indrindra amin'ny ampitatsika izao afatra izao ny lohahevitra anio. Ary ao anatin'izay sika no makafakana sy hitondra fampahafantarana tsotsotra ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izay zava-mitranga izay. Ety am-piandohana dia tsy piako ary mariko tsara fa tsy faminaniana akory no entitsika. Na dia izany ary dia misy teny ao amin'ny baiboly milaza tahaka izao, teny fampiononan-tena izy io sady fampianarana ihany koa, ary ireo rehetra izay manana fifandraisana sy fifatorana amin'Andriamanitra, mpanao ny sitrapon'Andriamanitra ary miaina ao anatin'izay hoe manao manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izay dia mahatsapa tsara ny lanjan'izay teny izay hoe ny fanahin'ny mpaminany ozy izy ny baiboly dia zakain'ny mpaminany. Averiko tsindriana tsara, tsy faminaniana ity zavatra resantsika ity fa fampalalana tsotsotra fotsiny ihany ary toy ny hoe taiza, toy ny hoe famakafakana zany ifotony ary mifanandrify foana sy mifampitohy miraika tsara amin'ny hoe manahoana ny sitrapon'Andriamanitra, inona ny tian'Andriamanitra ambara, inona ny tiany baiboly asongadina, manahoana izao ora iainantsika izao sy ny sisa rehetra araky ny efa tsindrim-peo nambarany Isaia mpaminany arivo taona mahery lasa izay hoe ry mpiambina toy ny inona alina moa izao. Iroso arysika fa alohan'ny irosotsika ao anatin'ny famakafakana dia vavaka vetivetsika. Misaotranao zay Tompo Ray Masina tsy to, misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao raha mbola afaka indray hitafasydinika anio atao anatin'ity fandarana ity. Voalohan-teninay Tompo dia mankasitraka any amin'ny zavatra rehetra ary manandratra foana ny anaranao ray tsy to. Ny anaran'i Jesosy Kristy no ahafahanay manandratra n'izany anaranao zany. Tompo, taio ny fotoana rehetra anio taio ny zavatra ambara rehetra ary ianao ihany koa no mamangy ny toe-po sy toe-pananay tsiraray avy ahafahanay Jesosy mahafantatra ny sitraponao sy mandray ny teninao indrindra araky nefa nambara teo hoe manoloana ny zava-misy ankehitriny izay ho fakafakaina atao anatin'ity fandarana izy ity sy ho resahana fohifohy dia mangataka ny herinao fanahy masina hibitsika fiaino any anatina ihany amantarana foana Tompo ny tokony fahononan-tenanay, ny ekilibra mila katsahanay sy tadiavinay eo amin'ny zavatra miseho rehetra sy ny trangam-piainana rehetra isinay ka ahafanay mametra-panontaniana ny anatina ihany manoloana ny sitraponao. Voninahitra ho anao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Iena ary tompoko roso aritsika. Lohahevitra dia nisoratako tahaka izao hoe mirehitra la Frantsa ary mafana dia mafana izay tsy izy Eropa, preska Eropa manontolo. Fantatsika tsara nefa fa ny faritra Eropa raha côté géographiquement ny eo amin'ny lojika izany raha ny fandrindrana ao anatin'ny natiora atao anatin'ny univers izany dia faritra mangatsika. Kanefa amin'izao vanim-potoana iresantsika izao dia faritra maro aty Eropa no mizaka hafanambe izay tsy izy. Tafakatra 70 ny maripana, 570 amin'ny faritra sasany. Misy mihitsy tena hoe mihoatra an'izany. Fa izay hafanana izay nefa tsy hoe hafanana. Raha atao zany ny famaritana tsotsotra dia hoe tsy normal. Wazavaiko vetivety zay. Tsika zao raha makany amin'iny faritra maheva-tanàna iny raha makany amin'ny faritra ny ambany volo izay voasokajy fa hoe faritra mafana mahajanga
na ny amorotsiraka toliary iny de ny hafanana 45 degré zany any azo iainana ary tsy miteraka fahafatesan'olona fa tsy izay ny zavatra mitranga ty Eropa any amin'ny faritry Portugal Espagne iny tena efa manjatonjato any mianika mihoatra n'zany amanjaton'zany maromaro ny aina afoy noho izay hafanana izay satria ilay hafanana dia mavesatra loro mba tsy tenenako hoe misy esprit misy fanahany fahafatesana voatorabato indray amy tena an'izay ny olona rehefa lazaitsika n'zany zavatra izany dia amin'ny olona tsy lozika izany fanambarantsika izany fa ny filazan'ny olona de hoe isika dia ratsy ny masotsika ny zavatra jerentsika de volo daholo ny zavatra hitatsika zany ny fanambaran'ny olona fa za androany anefa de manamafy amitsika fa hoe izay fijerintsika izay mahatonga atsika hanambarana zany fanambarana izany de satria misy fanokafany soratra masina aty amin'ny masom-pahitatsika zay le ambaran'ny baiboly hoe tsy natao ho fantatra zao tontolo zao izany fa ny olona manana ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy manana ny fanan'Andriamanitra ihany no mandre an'izay fanambarana izay sy mahita an'izay fampahitana izay betsaka ny tsy faly am'zany zavatra ambaratsika izany ary zay ihany koa de afaka tsindrina ihany koa fa tsy natao an'ny olona rehetra zay miantso Jesosy Kristy sy ny olona rehetra izay mipartisipe amin'ny activité any am-piangonana toy ny etsika maro isan-karazany na ny vondrom-bavaka maro isan-karazany karazana croisade na karazana zavatra organisena tahaka an'izany asiana titre hoe Jesosy Kristy misy poids be zany zavatra lazaitsika izany de teo de nilaza hoe io hafanana io nefa tsy normal toy ny hoe tsy lozika satria misy rivo-pahafatesana entin'ilay izy alleloia am'izao fotoana iresantsika izao aty ala Frantsa dia mirehitra ny ala amin'iny département ny Leland iny manakaiky any Bordeaux iny sisiny ambany atsinanana somary atsimo ambanimbany rehetra iny zany mirehitra izay tsy izy fa tsy any amin'iny faritra iny ihany fa rehefa tena ataony découverte amina karta izany aseho dia mirehidrehitra daholy partout toy ny hoe misy étincelle daholy fa za androany de manao rappel amitsika ho azavaitsika eo mantsy zay hoe tsika sendrasendra izany zavatra rehetrarehetra izany be da be zany tsika no isaina am'izao fotoana ampitaitsika an'izao afatra izao hoe tranga efa nisy zany tany Australie tranga efa nisy io tany Amerika le lafo mahatratratra any amin'ny 30 mètres 50 mètres étage anankiray mihitsy building ohatrany hoe Hilton io tonga de le lafo be ary ny pompe tena very hevitra miantso renfort international mihitsy antsona daholo ny pompier amin'ny département rehetra eraky ny hexagone icentre fotsiny amina faritra anankiray amono hafa neto maty netsy mirehatra ny avonona mirehitra indray avery koa fa tsy phénomène naturel io tsy zavatra mandehandeha ho azy io ary tsy zavatra hoe kisendrasendra io fa misy fanambarana miaraka amin'io an'olona ara-panasy ny olona manana fifandraisana sy fifatorana amin'Andriamanitra tsy to amen alleloia voizina be ny resaka hoe réchauffement climatique eny tompoko ekeny misy ny resaka réchauffement climatique fa izao nefa ny resaka réchauffement climatique dia tsy ny climat no ny créé an'izay tsy ny natiora ny foron'Andriamanitra no ny créé an'izay réchauffement zay tsy ny biby tsy manatsiny izay tsy mipartisipe amin'ny karazana fikarohana sy famokarana sy izay eritreretin'ireo manam-pahaizana sielita international mpikirakira ny tontolon'ny fandaminana sy ny fandrindrana ordre ety am'ty zao tontolo zao ity mondial ao anatin'ny antsony hoe mondialisation fanatontolona izao tontolo zao ety am'ty zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana tsy reny biby ireny tsy ny natiora tsy ny zava-maniry
no micrée an'izay resaka réchauffement climatique izay. Inona ny tianambara am'izany? Ny resaka réchauffement climatique, oui, zavatra misy a, dia efa effet cause ny ara-tsy toetra ny zanak'olombelona. Averiko tsara resy lahatra am'izany ianao. Manaiky an'izany zavatra lazaintsika izany ianao, ary na tsy anaiky an'izany ianao hoe izany ny vérité. Ny manam-pahaizana rehetra de miaiky an'izany. Vokatry ny ara-tsy toetra sy ny ara-tsy panahy ny zanak'olombelona ny ditratsika, de isika ihany no mizaka ny vokatry ny zavatra nafafintsika. Ary zay ny ambaran'ny soratra masina Galatiana 5:7 sy 7 vakitsika vetivety zay. Galatiana 5:7 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza mety hofitahina ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona no hojenjaina. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia jinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho amin'ny fanahy dia ijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Mazava be izany. Mamafy zavatry ny nofo. Ohatry ny ahoana zay kisary hoe mamafy zavatry ny nofo zay, miteraka ary mifampitohy amin'ny fanazavantsika teo hoe resaka réchauffement climatique. Izay mamafy ho amin'ny nofo zay dia ao anatin'ilay hoe tontolon'ny mondialisation, création an'ny internet, création an'ny resaka industrie isan-karazany, création an'ny tony hainao manjery izay mila herintsika compatible amin'izay zavatra vokarina izay ihany koa. De ao anatin'izay misy angovo tsy maintsy ampiasaina mira lenta am'izay, izay mitaky fanepona sy fandevonana angovo natoraly avadika ho industrialy afahan'izay nosokajikitsika teo sy notenentsika teo izay hiodina. De effet cause-n'izay misy ny dégagement terak'izay, misy ny déchet any amin'ny tsy hita maso fa afaka lanjaina na afaka faritana. De reny le manimba ny couche d'ozone, manimba ny atmosphère, miteraka particule fine, zavatra ohatran'izany. De izay no mahatonga ny antsoina hoe réchauffement climatique, satria tsy novokarin'ny zava-maniry zany, tsy novokarin'ny biby no arian'Andriamanitra tao am'sahany edeny zany, tsy novokarin'ny Adama sy Eva zany, première génération, tsy novokarin'ny anjely tao an-danitra izany, tsy novokarin'ny tanan'Andriamanitra izany, fa isika olombelona noho ny fikirizantsika hifehy an'ity zao tontolo zao ity, sy andrindra an'ity zao tontolo zao ity, ampiaina an'ity zao tontolo zao ity, ao anatin'ilay toetsaitsika sy fisainantsika sy fieritreretantsika, te hanapaka, te ho mpanjaka, te ho maître, indrindra te haka ny toeran'Andriamanitra, mpamonjy, réparateur, sauveur, messie. Indrindra ny an'ny sasa moa de hoe te hivavahana mihitsy. Izany rehetrarehetra izany manosika am'izay obsession izay ka mahatonga an'izao tranga iainantsika zao hoe resaka réchauffement climatique. De mitsonika daholo ny glace any amin'ny pôle nord sy ny pôle sud, de miteraka inondation partout, miteraka réchauffement climatique, hafanana miakatra ny ala mirehitra ho azy sy ny sisa rehetra. Atreo ihany tsika aloha mbola mijanona am'izay sujet zay. Tany aloha tany raha hijery fotsiny tsika hoe ny resaka fitaterana, ivelany eo mandeha tongotra, de misy ny bisikleta, efa misy famokarana izay, misy inona moa filazan'izany, innovation, rénovation, tsy de haiko loatra le moa ao anatin'izay, fa azo atao hoe mbola propre satria ny bisikleta dia isika no mamoy azy. Zay le fiampiasantsika ny vatantsika, zany hoe atreo dia mbola tsy misy ny tontolon'ilay famokarana sy fanepona angovo. Fa rehefa niditra am'izay tsika ny resaka tomobile, ny roplanina, de ao anatin'ireny misy an'ilay kérosène sy ny carburant. Déjà ny fitrandrahana an'ilay carburant, ny setroka avoaka any am'ireny faritra isan-karazany, mitrandraka an'ireny carburant ireny de miteraka fahasimbany tontolo iainana be mihitsy. Fa izany zavatra izany de tsy atao resaka. Zany zavatra izany de tsy asongadina firy.
etsakilany ihany koa ny famokarana fitaovam-piadina aitsika rehetra zany fitaovam-piadina zany ny arme nucléaire ny bombe nucléaire tamin'ny première sy deuxième guerre mondiale ny arme chimique ny karazana haitao isan-karazany arme hypersonika fa zany tena amintsika fa ny énergie zay atotona ao anatin'ireny ny resaka angovo sy singa zay ampiasaina ao anatin'ireny misy ny uranium misy ny élément isan-karazany any amin'ny fizika tsy detailletsika eto satria tsy any sujet izay manimba rehefa epona sy manimba ary miteraka dega manimba zavatra be mihitsy zany rehetrarehetra izany ry havana tsy asiana question tsy misy manao hoe qui que ce soit fa zany efa miteny aminao fa ny tômobile anao plus de 16 ans plus de 20 ans dradradradraina hoe tokony mipasy amin'ny énergie renouvelable tsy maintsy mampiasa amin'izay voiture électrique tsy maintsy mampiasa zavatra miconsommer moins sy ny sisa rehetra fa manimba ny tontolo iainana miteraka réchauffement climatique zany hoe atreo ihany koa zany tsika dia maafaka mame fa misy an'ilay esprit tia tena hypocrite ary zay esprit zay dia tsy iza ny manana an'izay fa démonie satria misy an'ilay fikirakirana tombotsoa vola dieu de mamoana ao ambadik'izay de anao foana no sady atao hoe consommateur ianao de misy marché vaovao indray sokafana ary voizina amin'ny alalan'ny haino manjery ny publicité rehetra fa hoe tokony passé électrique indray sika tokony passé amin'ny énergie renouvelable anefa iza no mifiain'io marché io tapenana le marché atsy de sokafana le marché vaovao aty fa fantatsika anefa fa raha mbola ny resaka électrique ihany koa de aitsika vo hoe ny batterie zay ampiasaina amin'ireny tômobile ireny dia misy ary miteraka fanimbana tontolo iainana be ihany koa zany hoe ity resaka ity zany ny réchauffement climatique resahany zareo sy dradradrany zareo de resaka pipo io resaka démagogie fotsiny io fa patorina anao mitsangana io fa ho andry zareo de tsy mirarahany zany resaka tontolo iainana izany izy tsy mirarahany zany resaka climat izany izy tsy mirarahany zany resaka ainao sy ny aiko zany izy tsy mirarahany fahasalamanao izy tsy mirarahany zany izy fa ny zava-dehibe aminy de miconserver ny marché miconserver ny tombotsoany miconserver ny gloirany miconserver ny fanjakany miconserver ny exploitation zany reny resaka palmier naringana ny ala be da be tany amin'ny faritra Amazonisy Brésil iny de manokatra champ d'exploitation ana palmier sy ny sisa rehetra amokarana huile colza ny huile de palme sy ny zavatra ohatran'izany ainsi de suite ilazana amintsika tahaka an'izany ihany koa araka le lazaintsika teo resaka arme zay aparitaka créena ny ady fa ao anatin'izany misy fanimbana tontolo iainana be mihitsy fa tsy asiana resaka izany fa ny zavatra ampiasainao no asiana resaka ny fampiasana arina ny fampiasana charbon ny fampiasanao automobile ny fampiasanao gasoil ny fampiasanao pétrole ny fampiasanao plastika kely na ny fampiasanao zavatra conservé amin'ny plastika de créer marché izy de asolona an'ilay plasina plastika de miconsommer an'ilay zavatra anankiray vokariny ndraiky zany miodina foana zany le marché hiconserver zareo an'ilay tombotsoan zareo fa feiny anefa dia ny climat miasimba ihany ny réchauffement climatique ary mitoy amin'le zavatra nambarantsika teo hoe ny vokatry ny nataontsika ihany arak'ilay galatianina toko fahenina andininy fafito sy favalo no ny vazivazy zay ataontsika isika teo maître an'ity zao tontolo zao ity isika teo mpanapaka ity amin'ity zao tontolo zao ity isika teo messia an'ity zao tontolo zao ity tiaka ny toeran'ny Kristy resaka biby ity zay resaka antikristy isika te ho deraina te ho dokafana tele réalité isika sy ny sisa be da be moi je suis égo vokatry zay rehetrarehetra zay de nafafitsika ihany no jinjaitsika ka ny zavatra misy zany amin'izao vanim-potoana resantsika izao hoe nisy afin'redareda be tany Amerika tamin'ny vanim-potoanany misy afin'redareda be tany Australie tamin'ny vanim-potoanany misy afimiredareda ty Eropa miaraka maripana izay tsy izy zakany olona miteraka ny antsoina hoe canicule tsy azo iainana ny maripana tsy mitovy amin'ny any ambanivohitra sy ny any antsiraka any amin'ny toerana izay tsy dia misy plasina industrie betsaka de hoy aho hoe mijinjana fafitsika isika ny resaka réchauffement climatique
dia efa efekôzy justa efekôzy fotsiny zany ry havana atreo de afaka mamaritra isika afaka milaza isika fa maditra isika zanak'olombelona ty tena isika tsy te hiraran'andriamanitra isika tsy te hiraraha zay voasoratry ny baiboly isika satria raha noraraha sy ny tahiry ny fahendrenana ambarany baiboly isika sy ny fahendrenana pitainy jesosy kristy tamin'ireo patriarka sy ireo olo malaza ny finoana rehetra tany aloha tany de tsy niazakazaka ary tam'izany anefa dia nirindra tsara ny fiarahamonina de mety hiteny ndray tsika hoe ny fandrosoana tsy azo sakanana oy tsy azo sakanana ny fandrosoana fa plus isika mandroso am'izay fisainantsika sy fieritreretantsika zay mampanjaka izay fisainantsika sy eritreretantsika zay de mampanjaka ny fahampitehana ihany koa tsika isika ihany ny mamboly fanampitehana ho atsika alleloia ka eto zany de manaitra ny conscience atsika sy manao rappel atsika ny amin'ny sitrapon'andriamanitra ny fandaharana ataotsika marina fa hoe tsy anova ininona manoloana ny zavatra misy manoloana ny fanjakana mipetraka satria zao tontolo zao a dia any satana ary zay le nambarany devoly a rehefa nakafanahany jesosy kristy izy hoe miankoho feto anatrehako ianao a de meko anao izao fanapahana rehetra zao zao fanjakana izao fa efa natolotra zany hoe izao zavatra hitatsika rehetra zao izao firindrana mandeha rehetra izao zany izao resaka ala mirehitra tsy misy mampirehitra misy ihany ny hoe mampirehitra reo piromanina araky ny filany sy ny fieritreretana obsession ao anatiny zavatra manosika azy aretiny aratsainy resaka esprit ihany koa zay fa isika ihany koa de noho ny ara-tsy toetratsika dia miasa ilay esprit mianime an'izao tontolo zao mampirisika an'izao génération izao a ilona trany am'izay faratsiana izay ary zay le ambarany amin'ny bokin'ny apokalypsy hoe ny ratsy mbola noho ny ratsy hatrany a zay manao ny marina aoka izy mbola nao ny marina trany dia miteny zao ny olona hoe na mety misy manao analyzy any na mety misy misaina sy mieritreritra any hoe bon andriamanitra ary zany a ve manafay manoloana ny tranga misy aty Eropa satria ny olombelona dia mifikitra amin'ny materiel mifikitra amin'ny fisainany sy ny fieritreretana izy a amin'ny mahaelitan'izao tontolo zao azy a mandeha am'izay fikendreny sy ny fisainan'izay ao anatin'ny confort charnel resaka nofo zany fa tsy manisy toerana intsony tsy manisy valeur tsy manisy hasiny ny fahendrena biblika sy ny torolala ny soratra masina de mikapoka avy andriamanitra non andriamanitra riavana de andriamanitra fitiavana izy tsy mikapoka atsika izy na de misy ara-tenin'andriamanitra milaza an'izay fa ny contexte de azavaiko tsara eno tsara ty satria isika dia mitahiran'ilay toe-po ny tanysaitsika rehetra teo mitahiry an'izay fisainana sy fieritreretana izay tsika de amafisin'andriamanitra am'izay ny fotsika ohatriny ahoany zay hoe amafisin'andriamanitra am'izay ny fotsika ilay toe-po sy toetra ratsy tiatsika sy fikiritsika ao anatitsika ka satria tena makamamy isika noho n'lay fanajabanyny devoly atsika noho ny porte ouverte zay navelatsika isokatra de mampanjaka n'izay esprit zay ao anatsika isika dia izay toe-potsika fikiritsika izay ihany no avelan'andriamanitra hiasa ety am'ty zao tontolo zao ity hanapotika sy hananatra atsika ary hanaitra atsika any le zava-dehibe ary zany ny antony message zay ampitaitsika hatonga sainatsika izany hoe nytianambara am'izay dia isaky ny zavatra miseo sy mitranga dia manao antso foana ny soratra masina manao apela ny erin'ny filazon tsara hoe miverena amin'andriamanitra tsy to miverena amin'ny fahamarinany soratra masina miverena amin'ilay fitiavana voalohany alleloia zava-dehibe zany zavatra resatsika izany zava-dehibe zany
satria be da be ny mieritreritra fa hoe ny frantsay no mizaka an'ilay izy na ny amerikanina any tamin'izany vanim-potoana an'izany a Australie ihany a tamin'ny vaninandro ny anko fahazadiny fa nay Madagasikara ary de miseho amin'ny endrika hafa indray zay resaka esprit zay ary hitantsika ny resaka hoe déstabilisation na politique ao amintsika eo tsy misy filaminany mihitsy tsy mbola nisy passation zany entre deux pouvoirs sy mety efa nisy any zay fa rare très rare hitantsika ny resaka corruption ny resaka alatra ny fanaparana ny fanolanana ny alatra voamaso zany moa de efa resantsika eto foana ny kidina pinina ny olona ao andapa isan-karazany manao ny ataony ny fifidianana image politika lasa fifidianana tafiditra any amin'ny resaka fiangonana tsy Jesosy mamonjy ny resantsika am'izay ary tsy Jesosy mamonjy ihany fa ny fiangonana maro isan-karazany dia misy an'izay esprit ana déstabilisation zay Andriamanitra tsy tompon'ny fikotronana fa tompon'ny filaminana fa malgré ao Madagasikara dia mbola pira ihany koa noho izay zavatra ny tantsaintsika rehetrarehetra izay eo amin'ny baiboly antsika hoe fa maninona ary inona ary ny tena zavatra ao ambadika io miseho aty Europa la France aty Europa io tiako ny milaza amitsika mampafantatra atsika fa ny firenena frantsay la France dia ao anatin'ny antsoina hoe G7 G20 ny G7 dia fahitantsika le hoe le firenena fito matanjaka indrindra ao anatin'izany ny États-Unis ao anatin'izany Canada sy ny sisa rehetra tapeo amin'ny ordinateur fa izay le resaka hoe G7 zay ihany koa de midécortiquer isaky ny angle anankiray zay a ijerentsika soratra masina midécortiquer n'ilay lo fito sy tandroka fito any amin'ny bokin'ny apokalypsy eto zao de voatorabato ndray hoe miteniteny foana io lehilahy io satria ny olona zany resaka tandroka fito a sy lo fito zany a dia misible katolika izy a de romana de tendrombohatra fito any Vatican na any romana sotra bon interprétation an'izay fa androany zany de manao rappel amitsika ihany koa hoe ny zavatra miseho la France io dia satria la France fantatsika ny point la France niveau international hoe iza no mitatana ny Europe am'izao vanim-potoana iresantsika izao iza no en tête de l'Europe fa za miteny atsika fa la France de isan'ny tête de l'Europe tête de la bête maninona no miteny eto resaka bête de la bête 7 têtes 7 cornes lay corne de esprit an'ireo firenena anankifito reo mivondrona ary reo le mpampahory reo le mikirakira n'lay lamina reo le mikirakira n'lay toe-posy toe-panasy toe-tsaina apetraka ao anatin'ny mondialisation aparitaka eran'izao tontolo zao aparitaka any amin'ny espace raha miresaka espace zany tsika de any amin'ny tontolo ny aina manjery any amin'ny tsy takamaso univers any koa mbola misy resaka fanatotoloana sy fandotona be mihitsy satria ny déchet numérique any ny resaka satellite mandehandeha miparitaka any a ny débris mbola pira noho ny any amin'ny ranomasina ny plastika rofina sy ny fako rofina eran'Antananarivo sy eran'izao tontolo zao mbola pira any de ivelan'izay am'le resaka 7 tête 7 corne mitovy amin'ny resaka diadème ao anatin'izay ihany koa ny hoe firehana fisainana sy ny fieritreretana idéologie politique ary ivondronan'ireo a de tsy inona fa ny lamina maneran-tany ao anatin'ilay tsony hoe mondialisation zay atao sarakasma zay finosana etikety fotsiny hoe paix et sécurité na finosana etikety zavatra ohatran'izany hoe droit de l'homme sy ny sisa be da be zay tsy ho ampy ny fotoana raha ho tanysaintsika eto zany 7 têtes 7 cornes tandroka fito lo fito ao anatin'izany la France ka noho ilay toe-pony io firenena io no ny toe-pony Europe biby mitahiran'izay esprit ana 7 têtes 7 cornes izay dia mietsika ny douleur de l'enfantement arak'ilay esprit tehirizan'ilay firenena sy fikiran'ilay firenena dia miaraka am'izay a mandeha ao amin'ny lalan'ny fahatanterahan'ny faminanin'ny soratra masina lay fietsehana misy ao amin'ilay firenena de izay io zavatra mitranga io tahaka ny tranga ny seho tamin'ny Farao ihany koa Farao nandeha fasan'Andriamanitra tsoto mpaminany Iraka Mosesy sy Arona avitsoro ny fiangonako avitsoro ny vahoaka Israel avitsoro ny vahoaka Hebreo fa nitahirany le toe-po antikristy azy miray tendro amin'ny mpaminany ny bala zay ny tompony tamin'izany vanim-potoana izany
de noho zay toe-pony zay de namafisin'andriamanitra zay toe-pony zay ary zay toe-pony zay ihany no nihetsika nandringa anazy tao anatin'ny ranomasina mena fahafatesana ihany no ny telona n'lay miaramila be dabe sy ny sara be dabe tam'izany a zay le hoe zay manatsoka ny sabany a mampiasa sabatra de aringa am'y sabatra alleloia tsy misy kisendrasendra hoa fa ny zavatra misy zany tsy réchauffement climatique ny zavatra iainantsika am'izao fa ny zavatra na fafitsika ihany no jinjaitsika araka ny galatiana toko fahenina andin'ny fafito sy fahavalo no vaketsika teo maki teny soratra masina indraytsika lioka toko faha rombe folo andin'ny faha efatra amby dimapolo no anomboatsika an'izany a ary ajantsika treo amin'ny andin'ny faha enina amby dimapolo a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary io Jesosy tamin'ny vahoaka raha nahita rahona miposaka any andrefana ianareo miaraka am'izay de hoy ianareo ho avy ny ranonorana dia tonga izany andin'ny fadimy amby dimapolo ary avy any atsimo ny rivotra de hoy ianareo afana ny andro de tonga izany andin'ny fahenina amby dimapolo ianareo mpiatsara velatsia nitaren'ny tany sy ny lanitra de ianareo fantarina fa hoana kosa ny tsy aizanareo mamantatra izao andro zao zay ty pibatsika androany ity réchauffement climatique ny tsindrin'ny olona ora nefa ry zareo manana météo manana radar izy ary fatany tsara oui misy savant amy décortiquer an'izany hoe après 30 ans de miakatra zao degré ny hafanana sy ny sisa rehetra ry mpiatsara velatsia ozy ny soratra masina nitoetry ny lanitra sy ny tany hainareo fantarina mahay an'izany daholo nge hatramin'ny mpanandro mahay an'izany hoe ho avy ny orana isy avandra ilatsaka isy tselatra isy kotroka oui fa ahoanany tsy afantaranareo an'izao andro zao ahoanany tsy afantaranareo an'io ala mirehetra gauche à droite sy ny température mamon'olona be ny faminina any Madagasikara ny corruption sy ny politika sy ny epikosoka isan-karazana mialatsiny am'izay resaka zay a ny télé-réalité miteraka voka-dratsy eo amy génération a ny fifamonoana sy ny fampiandanina ny alatra voamaso a ny volamena amy taonina mivoaka sy amy kilao a ny resaka bois de rose a ny fanonganam-panjakana ny fandatsandra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fanaovana sora ry mpiatsara velatsia ahoanany tsy afantaranareo a ozany baiboly a an'izao vaninandro zao mpanahelo havana mpanahelo zany ny zavatra misy zany ny zavatra misy ry havana mampianatra atsika foana ny soratra masina ary mampianatra ny sitrapon'Andriamanitra atsika ny zavatra misy rehetra dia manaitra atsika foana apokalipsy toko faharoa apokalipsy toko fahatelo zay manatsofona entina miaino aoka izy iaino zay lazay ny fana amin'ny fiangonana ary zay ny tokony maha structure atsika maha singa antsika maha zavatra voary atsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra ary tokony ho izay ny toeratsika fa tsy matory fotsiny a apatoriny ny télévision apatoriny ny aino manjera apatoriny ny Twitter apatoriny ny média occidentaux na ny média hafa na ny Al Jazeera na tsy fantatro na ny TVM na ny Viva télé na ny tsy fantatro any Madagasikara any fa mila maheno fanambarana avy amin'Andriamanitra tsika zava-dehibe zay zavatra ambarako zay zava-dehibe zay sœur sy frère zany hoe miverena izany sika amin'ny fifatorana amin'Andriamanitra matotra mibebaka isika miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tsika ary mamantatra ny fahotantsika hoe inona ny tsy nentina ataontsika ary mireconnaître an'izay tsika fa tsy mitahiry nylay toe-panahy toe-tsaina 7 tête G7 teo a 7 corne babyloniana frantsay babyloniana ny européanna babyloniana ny européanna tena misy esprit ngeza be matanjaka ary manjakazaka eran'izao to zao manjakazaka ny Afrika te hifehan'ny Chine te hifehan'ny Iran te hifehan'iny faritry Moyen-Orient rehetra iny ny pétrole fantatsika tsara ny Algérie ny exploitation any ny faritra rehetra Maghreb rehetra eny subsaharien rehetra eny Europa daholo ny te hifihan'izany
ary raha ny tantara de fantatsika tsara ny tanjaka zany Europe zany après première deuxième guerre mondiale fa zany efa miteny atsika fa colosse au pied d'argile daholo izay miseho azo matanjaka eto amin'ity tany ity. Daniel, bokyny Daniel, colosse au pied d'argile. Ka amaraparana ny fizarana isika hoe miverena amin'Andriamanitra tsy tovo. Nisan'ny zavatra lehibe tiako fitinina ity-ampamaranana ataoko rappel faraparany dia ny hoe tandremo ny toe-po, toe-panasy, toe-tsaina mifikitra ratsy tahaka n'lay toe-po ny farao. Rehefa ratsy de elana fa raha ohatra hoe ratsy ka minitsika mitoetra mitahiran'izay faratsiana zay, ohatra hoe efa ratsy ny akarako teo am'le fitondrana, doublon ny akarako teo am'le fitondrana, lisy mpifidianan'olona maty ny akarako teo amin'ny fitondrana, Dieu de mamoana ny nampiasaiko. Nisy fanarahana ambadika teo am'ireo association secrète be da be isan-karazany izay mikirakira Dieu de mamoana sy miaina ny esprit de séduction sy ny zavatra ohatran'izany izay tsy biblika. Mafia sy ny panneau blanchissement d'argent reny rehetrarehetra iny no fampirararako nazahoako pouvoir ny akarako teo am'le fitondrana. De rehefa tonga am'le fitondrana dia tsy mibebaka, tsy mifona amin'Andriamanitra fa mbola mitahiran'izay esprit zay ihany koa. D'ailleurs rehefa nanokatra porte ouverte ary mafimafy ny fomba isesapena am'izay griffe izay, griffe d'ours raha vao miresaka an'izay orsa izay dia miresaka ny bera sy ny liona sy ny fanjakana efatra ny bokyny Daniel ihany koa resaka bibiky ihany zany, bref sujet hafa iny. Fa mitahiran'izay toe-po zay tandremo, fa izay toe-po tehirizinao izay dia toy ny lasa prédestiné ny olona anankiray, lasa prédestiné ny firenena anankiray, lasa prédestiné ny antoko na fivavahana anankiray ho fatanterahany sitrapon'Andriamanitra ary any le danger am'le izy. Ary zay le zavatra nitranga tao amin'ny ranomasina mena. Namafisin'Andriamanitra tam'izay toe-pony zay farao de nisy am'izay miaramila sy antoko tao amin'ny firenena egyptienne prédestiné ho faty tao amin'ny ranomasina mena. De izay ny zavatra isy izay no zavatra iseho ihany koa zay efa manomboka sy efa miseho sy efa niseho betsaka be da be mihitsy ho tahaka ny fasika eny amin'ny ranomasina ny olona prédestiné ho faty. Efa nisy fotoantsika nanao publication zay prédestination zay tsy volonté an'Andriamanitra fa noho ilay toe-potsika be da be ny olona ho faty sy ho ringana am'izay fahotany zay fa vitsy de vitsy ny ovonjeny. Raha mirehitra ry havana la France mafana de mafana Europa de tadidio fa personne n'est à l'abri. Madagasikara ihany koa de exposé ary tena exposé amin'ny griffe d'ours lay bibidia amin'ny faratsian'izao tontolo zao. Averiko tsara isika malagasy ihany koa tsy lavitra fa mivaivay mihoatra lavitra ny zavatra misy aty la France, ny zavatra misy eo amin'ny firenentsika sy eo amin'ny mpitondra indrindraindrindra ary ny vahoaka entana. Zany afatra fa miraro soatsika rehetra ary mino fa misy fanapa-kevitra raisinao ao anatin'izany fizarana izany. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery any. Sotraonao zay tompo ray masina tsy to ary midera sy makalaza ny laranao raha mbola afaka nizara sy nanambara iza zavatra nambara vitsivitsy izay niaja sy nidera tompo de ho anao rery any. Ireo zay mangetaeta fanafahana sy teo afaka malona ny fangejan'ny fanaratsy eo amin'ny fiainan'ny tompo dia mamangy sy mibitsika azy reny manokana ianao mitondra fanafahana ho andreny olona ireny araky ny etaetapony de miasa araky ny alehibe ny famindraponao sy ny fitiavanao ianao. Mamindrafo aminay Jesosy Kristy, voninahitra ho anao ray tsy to amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka no ameizantsika izany vavaka izany ary ny raha narotsany teo amin'ny azo fijaliana mitomboka asian'ny fanambarana. Raha soatsika rehetra dia amin'ny manaraka indray tainy Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny daholo. Veloma tompoko.